Vao makasika ny fikarakarana ny fifidianana kosa na dia mandeha aza ny fampilezakevitra ho an'ireo kandida hifaninana ny fifidianana filoham-pirenena etsakilona ny manatanteraka ny andraikiny hatrany ireo fikambanana sy komity samihafa manatanteraka ny fanentanana amin'ny fifidianana sy ny fampianarana ny fampiasana ny vato tokana na ny bulletin tokana izany ho any tamin'ity androandroany ity dia ny KMF Knoe no nondroso tamin'izany andraikitra izany teny amin'ny boriboritany fahaenina teny. Miezaky ny manentana ny vahoaka hifidy ary koa ahafantatra ny olona izay tiany hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 2020 ny volana oktobra ho avy izao ny komity manara-maso ny fifidianana na ny KMF Knoe. Raha ny tamin'ny androandroany dia ny boriboritany fahaenina no nanatanterahana ny hetsika mahakasika ny fampianarana ny fampiasana ny bilita tokana manazava ny andinindinireo avy amin'ny KMF Knoe. Androany zany zahay KMF Knoe tanà 6e arrondissement dia mikarakara ny fampianarana ny olona amin'ny alalan'ny bilita tokana sy ny fampianarana ny didy aman'andraikitry ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny caravane izay misy ny sonorisation sy ny tomobile entina hanentanana ny olona ary ampianarana ny olona momba ny bilita tokana ary ny didy aman'andraikitry ny filohan'ny repoblika ary manainga ny olona hifidy fa zava-dehibe ny fifidianana eo amin'ny firenena ka ary manainga azy toa amin'ny fahaizana mifidy ary manainga ny olona andeha hifidy. Ny fampahafantarana ny olona hoe ity ny tokony hofidiko da mampianatra azy zay hoe eno tsara ny propagandan'ilay olona dia eno tsara ny fandaharana asany ahafantaranao hoe ity ny tena maresy lahatra ary ity ny tena ahafantatro fa ahatonga fanavozana eto amin'ny tany sy ny firenena zay. Ho an'ireo ranatrika kosa dia efa manana ny kandidany izy ireo ary milaza fa tafita ny hafatra. Misy araka izany ny etaetan'izy ireo amin'izay ho filoham-pirenena izay ho lany eo. Mantsy tetserena ny kandida tendenarany tetserenao ny misy kandida zany matsina lavitondrona le voalohany indrindra aloha zao dia miasy dia faharoa manararak'izay ny lalana satria raha misafidiako manokana zao le matena teo toetrasany zany fafata tsy dia ny lalana ampandrosovokatrany ambanivohitra satria sahirana be ny any ambanivohitra momba ny lalana. Salah rehefa vonona rehefa fantatro tsara ny fampiasana ny bulletin rehefa vonona koa ny fidy amin'ny maha olom-pirenena anazy zany dia tsy maintsy vonona foana na inona miantsy hoe na inona tsy maintsy vonona foana ny fidy. Ny olona hofidiko zany dia efa fantatra dia programme koa zany amiasa ho amin'ny tanora raha tsindrony malagasy ray manontolo zany. Marina fa hitohy hatrany ny hetsika fampianarana ny vahoaka malagasy amin'ny fampiasana ny bileta tokana, ny fampahafantarana ny lanjan'ny fifidianana filoham-pirenena ary ihany koa ny fampianarana ireo malagasy isafidy izay olona hitondra azy. Iarahan'ireo vondrona fiarahamonim-pirenena maro samihafa na malagasy na vahiny ity hetsika fampiasana bileta tokana ity ary koa ny fanentanana ny malagasy hifidy ny zoma 2020 ny volana oktobra ho avy izao.